Nanolotra zanakazo efatra arivo fototra ho an'ny komuna Ikanja Andrakefina ny ministry ny tontolo iainana niaranam-boly izany tamin'ny mponina tany an-toerana izy raha nitarika fambolekazo kosa tao vohipeno ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Rakotrana teo amin'ny 520 isan-jato teo i Madagasikara teo alohan'ny fandrimpahanala nataon'ny olona. Amin'izao fotoana izao ny 12 ny velaran-tany eto Madagasikara sisa no ahitana ala. Hany ka lasa miteraka fikorontanana ny toetrandro eto an-toerana izany. Ka natanterantsika ny veloran'ny filoham-pirenena izay velorano fahafolo dia eto ny vatovavy fitovinany ny TGV sy ny rehetra mamboly azo eto Analavory. Samy nanatanteraka fambolekazo ny ministera tsirairay avy ho famerenana ho nosy maitso any Madagasikara ka ny andraikentan'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ireo mpikambana ao amin'ny antoko TGV ny faritra vatovavy fitovinany atao amin'ny distrika Analavory.